miarabanao ny tokantrano any amin'ny alalan'ny fandaharana Universe. Tonga soa indray ao anatin'ilay fotoana andiniantsika ireo fahamarinan-dehibe voaresaka ao amin'ny soratra masina. Natao ana, natao anao, natao atsika tanora afahantsika mandinika ny soratra masina. Manambahiny fandaharana amin'ity androany ity, aza miala fa hiditra avy hatrany amin'ny fotoana manokana isika. Eny araraka ny tenentsika teo dia manana mbahiny manokana ny fandaharana androany dia ao ny namana Nalso sy ny namana Jesse. Mbola ao anatin'ilay fandinihana ny soratra masina isika ary amin'ity androany ity dia aloha hevitra manokana indray no jerentsika dia ny amin'ny hoe ny fitsanganana amin'ny maty. Ifampizaha reto izay telo mirahalahy ao anatin'izany ary eto dia efa hitantsika sahady ireto vahiny ny fandaharana ireto. Avy hatrany isika dia tonga dia taritiko angamba amin'ilay hoe rehefa miresaka ny hoe fitsanganana amin'ny maty satria izay ny lohateny araka ilay resako teo. Rehefa mijery ny tantara isika raha ny hoe ny historika efa nisy hatramin'izay zany dia ohatran'ny hoe tsy mbola nisy mihitsy zany hoe fitsanganana amin'ny maty izany teo amin'ny histoire. Fa raha mandinika ny baiboly nefa isika izay azontsika jerena ihany koa hoe histoire ao amin'ny Jaona toko fa 20 manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo dia misy tantara ao. Zany hoe rehefa jerentsika ity tantara ity dia tantara izay hoe tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia nisy vehivavy anankiray niazakazaka nakeny amin'ny fasana. Dia rehefa tonga teo amin'ilay fasana izy dia ny zavatra nisy efa nisy vato fokidia teo. Rehefa tonga tao izy dia foana ilay fasana ary be dia be ny zavatra nitranga teo dia lasa moa zany ty vehivavy ty tonga dia niazakazaka niverina namonjy ny mpianatra dia niteny hoe tsy ao Jesosy. Niazakazaka indray ny mpianatra. Raha io le Jaona toko 20 ihany jerentsika nisy mpianatra anankiroa dia tsy izy zany fa Petera sy Jaona. Dia rehefa niazakazaka dia tonga teny amin'ny fasana moa zany Petera sy Jaona dia ny zavatra nitranga dia rehefa niditra tao dia jerena tsy tao tsony le faty, tsy tao Jesosy fa ny zavatra hita fotsiny ny valina le lamba. Lasa le mpianatra roa lahy niverina, le vehivavy nitomany teo. Dia voaresaka moa zany nisy anjely tamin'izay fotoana izay dia nisy niantso le vehivavy tamin'ny anarany. Raha izay tantara izay fotsiny ohatrany hoe nampiditra zany amin'izay ao amin'ny Jaona toko 20 satria izay moa zany aloha hevitra resantsika eto ny hoe ny fitsanganana amin'ny maty. Ahoana ny mety fahitantsika an'izany hoe ny fitsanganana amin'ny maty satria araka ny teneniko teo hoe raha ny histoire ny jerentsika ny olona maty dia maty ary ny olona raha mieritreritra hoe zany fahafatesana izany ohatrany hoe tsisy fanafodiny mihitsy fa rehefa maty ianao dia izay. Aminareo satria nareo moa zany zao mifahiny fandaharantsika indray androany angano ve izany tantara izany sa inona no hoe azo anaporofona amin'izao vanim-potoana iainantsika zao zany tsy sarotra ny teny zavatra tsy misy porofo. Ahoana ny mety hoe azo anaporofona an'izay hoe fitsanganana amin'ny maty izay. Raha jery isika le tantara ivelan'ny baiboly dia misy mpanoratra maromaro izay nanaporofo tamin'ny alalan'ny asa soratra izy ireo fa tena nisy tokoa izay toe-javatra nitranga izay. Hitantsika tany aloha tany fa efa nisy porofo hoe tena ny exista tokoa Jesosy. Kanefa alafisin'ireo mpanoratra ireo hoe maty izy ary ao amin'ny hita amin'ny asa soratra ny nitsangana. Ohatra amin'izany zao i Flavius Joseph tany amin'ny taona nanodididina ny 370 tany. Izy io dia mpahay tantara jiosy. Dia ao anatin'ny asa sorany misy an'ilay boky izay hoe Antique Judaïque dia manambary izy fa nilaza hozy izy ireo mpianatra fa velona Jesosy. Fanampin'izay dia nosoratany tao ihany koa fa nisy zany Jesosy. Rehefa tao aorianan'ny 3 andro fahatelo zany tao aorianan'ny nahafatesany dia nitsangana tamin'ny maty
i Jesosy dia notsindriny tao mihitsy fa nankalazan'izay ireto mpianatra ireto. Dia misy ihany koa ny Tasita izay nanodidididina teo amin'ny taona 100 teo. Laza izy fa novonoina teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy. Dia avy eo izy nitsangana ihany koa. Azo antoka aloha zany le fahafatesana. Azo antoka zany ny fahafatesana raha satria hita maso. Ivelan'ny Baiboly. Dia ireo mpanoratra ireo zany nanapirofo an'izay tamin'ny asa sorany. Ny zavatra misy eto mantsy zao raha miresaka tsika hoe angano ve sa tena nisy, satria tsika zany zao miresaka hoe tena maty tokoa izy. Nisy olona nahita zany satria en public manko ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana, fa eo amin'ilay fitsanganana io manko le resahantsika satria ohatrany hoe zavatra tany amin'ny takotakona tany le toe-javatra, ahoana no mety azo anaporofonana an'izay? Ia, raha miverina kely amin'ilay tantara voalazanao teo namana Gaël, dia hitantsika nisy resaka hoe fasana foana teo. Zany hoe tsy tao intsony Ilay faty. Fitsanganana maty manko ilay resaka. Dia hojerentsika somary amin'ny atsipiriany kely ilay fihetsik'ireo olona mpandray anjara tao anatin'ilay tantara ao amin'io toko sy andininy ao amin'ny Baiboly io. Ohatra, ny mpanoratra eo, izany hoe John zany, dia miresaka momba ny vehivavy anankiray tafiditra ao amin'ilay fasana foana, nefa araky ny kolotsaina jiosy ny vehivavy dia tsy dia voatanisa loatra ao amin'ny resaka tantara. Eo zany aloha dia efa misy anankiray azontsika anaporofona hoe foana le fasana ilay vehivavy no niteny hoe foana le fasana. Faharoa, miresaka ihany koa ianao teo hoe nisy mpianatra anankiroa. Rehefa tena mijery an'io toko sy andininy io tsika dia lasa loha kely ny mpianatra anankiray fa tsy niditra izy, fa rehefa niditra ilay faharoa, izay hoe Petera no faharoa, dia nahita fa maninona ilay lamba, mivalona ny lamba. Eo amin'ny andininy fahafito mantsy misy an'izay hoe ary ny mosara izay nafeny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lamba-paty fa voavalona mitokana. Ia, raha andaontsika hanao resaka lôzika, raha misy olona mangalatra faty dia manam-potoana ve izy hamalina lamba? Dia raha ohatra mangalatra faty izy, mety ho possible koa hoentiny miaraka amin'ny lamba satria mety isy ahita aingana izy raha ohatra ka elaela maka an'ilay izy eo. Io zany raha eo amin'ilay tantara fotsiny tsika mijery dia efa hita fa tsy nangalarina ilay faty fa nitsangana tamin'ny maty i Jesosy. Dia raha ao amin'ny Baiboly ihany tsika ny apôstôly Paoly dia nanoratra fa ireo olona rehetrarehetra tamin'ny fotoana nanoratana amin'ny boky ny Korinthiana, ao amin'ny Korinthiana voalohany toko 5:20 dia manambara ny apôstôly Paoly ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy satria nahoana izy tsy nanatrika an'io fa mbola velona avokoa ireo vavolombelona tamin'ny fitsanganan'i Jesosy. Ary raha mihembotra ihany tsika amin'ny tantara dia misy ihany koa ny fahaketrahana teo amin'ireo mpianatra ireo rehefa maty Jesosy satria maty ilay nieritreretiny hoe ho mpamonjy ny Israely. Dia tsy sanivoaka ny trano izy ireo. Ahoana ary no asa iny nivoaka ny trano indray ao aoriana raha ohatra ka tsy nitsangan'i Jesosy? Mazava zany fa ny fitsanganan'i Jesosy indray no nanome azy ireo fanantenana na sahiny ilazan'izany ho fantatritsika taty aoriana. Ia, eny ary enitsika amin'ny alalan'izay fifampizarana teo izay fa azo antoka tokoa zany fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Satria nisy faranzavana izay nentin'izy ireo teo ny voalohany tamin'izany aloha ilay fahafatesana mihitsy teo amin'ny hazo fijaliana, ny faharoa ilay hoe foana le fasana, araka ilay tenina teo hoe foana le fasana, nisy vavolombelona nanambara taty aoriana ary entina anaporofona hoe nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy. Fa ndenge antsika somary ivadika kely eo amin'ilay hoe nisy an'ilay lamba ny valona, ohatrany somary nanaitra anao mantsy le zavatra nitenen'ny Nalso teo hoe nisy lamba ny valona tamin'ilay teo amin'ilay izy
Zany hoe Jesosy fe zany olon'ny fandamenana sa inona ny mety ho hevitra zay hoe sa hoe anaporofona le hoe tsy nangalarina le izy ty de navalona le lamba. Zay mantsy le fanazavana teo. Ohatrany hoe amin'ny maha olombelona zany to de raisiko eo amin'ny toerako le izy. I Jaona zany somary nanana kapasité d'analyse ambonimbony kokoa. Ireto mpianatra ireto zany efa zatra ny aranena tamin'i Jesosy foana de nafantatra ny fomba fiainan'i Jesosy. Manaraka an'izay rehefa nandiniky Jaona de tena nivalona tokoa le lamba. Ireto voalohany sy faharoa tsy nahare marika an'izay zavatra izay kanefa ny an'i Jaona tany amin'ny atsipirian-javatra no nijereny. De teo zany azo lazaintsika hoe nametraka sonia Jesosy, nametraka famantarana kely Jesosy hoe nitsangana fa tsisy nangalatra. Eo amin'ny 15 mantsy zao somary manindry kely an'izay le Jaona 20 teo. Le hoe ary tamin'izay de niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana. Ary rehefa nahita an'ilay lamba nivalina izy de nino. Zany hoe eo zany somary misy détail kely hoe le fahitana an'le lamba nivalina fotsiny de natonga ny Jaona nino hoe nitsangana Jesosy. De tohizako kely le teniko teo hoe amin'ny maha olombelona antsika de mitady zavatra ohatrany hoe sarotra be foana isika. Kanefa amin'ny alalan'ny zavatra tsotsotra kely ohatr' zany no anaporofon'Andriamanitra ny fahasoavana, Ny fahamarinana. fahamarinana ihany koa eo amin'ny fiainantsika. Le izy koa zavatra lôjika ny antony de zao. Ohatra isika raha ohatra hoe ao an-trano ny zavatra ao an-trano de apetraky ny ray aman-drenitsika amin'ny plasiny avokoa. De raha tsy eo izy fa lasa ohatra de tsika mivoaka ny trano tonga tamy kanefa izy tsika nanakorotana de naveriny tamin'ny laony le izy de miverina mivoaka izy ireo. De raha miverina niditra isika ny zavatra misy fantatritsika avy trano hoe nanino dada sy neny Hoe nandalo teo. nandalo teto dada sy neny. De ao amin'ny baiboly de manamarika hoe i Jaona de anisan'ny mpianatra akaiky an'i Jesosy. Malalany. Malalany mihitsy arak'izay voalazanao zay. De mazava ho azy zany nahita an'io tsy pirin-javatra io i Jaona raha niditra n'ilay fasana foana satria nivalina ilay lamba. Voamarika koa faharoa raha misy teboka maromaro zany raha ho jerentsika de zay ny teboka voalohany. Fa ny teboka faharoa de azotsika anatsoahana hevitra ohatra zao hoe olo mifandaminana arak'ilay voalazanao i Jesosy. Ka tonga de fantatra ilay mpianatra malala fa tsy normal io zavatra io. Tsy nisy nangalatra ny faty fa manina no mivalina ilay lamba fa fomban'i Jesosy mihitsy io zavatra io. Arak'ilay voalazan'ny Jesse teo tsotra kely ny fampitana fahamarinana nataon'Andriamanitra amin'ny ankapobeny raha mijery ny baiboly ray manontolo isika. Fa matetika isika olombelona no manasarotry zavatra. Compliqué ozy ny zay mihitsy fitenenana. De lasa misy daholo zao hevitra rehetrarehetra zao nefa tsotra ilay izy. Ya. Ao anatin'izay mantsy zao sika zao niteny teo hoe misy vavolombelona maromaro ny nanatrika teo ny mpianatra Petera, i Jaona ary Maria. Nisy anankitelo zany. Zany hoe ity fitsanganana ity zany tsy hoe nataon'i Jesosy mangingina tany. Raha le tantara nijerentsika fa nisy témoin. Zay ngamba no malaza anazy. Zay zao ny kahiny Jaona zao rehefa nahita an'le lamba izy de nino fa mety inona koa zany ho an'i Maria satria izy ny tonga voalohany teo. Mety mitondra inona ho an'i Maria ny fahitana an'izay hoe nitsangana Jesosy. Raha mandinika ny tantaran'i Maria isika de ahatsapy isika fa Maria anisan'ny olona akaiky an'i Jesosy nigioka tombontsoa betsaka. Raha za zao teo amin'ny toeran'i Maria hoe olona niantra-nahitra amin'izay, olona ataoko hoe nisosoteana hatramin'izay maty.
maty izy le olona tena nantenaiko kanefa maty izy. I Maria ny alafarany teo amin'ny pototry ny azo fijaliana tamin'i Jesosy maty ny zoma. Alady maraina izy ny tonga voalohany teo amin'ny fasana. Zay aloha zany maneho porofo mazava fa tena niraiki-po tanteraka tamin'i Jesosy i Maria. Kanefa teo nisy le ataontsika hoe tournure dia fahafatesan'i Jesosy zany. Dia amin'ny maha olombelona antsika ataoko hoe za ohatra misy olona tena tiako sy ny anterako teo amin'ny fiainako kanefa nandao atambika izy. Tsy ho diso fanantenana ve za? Tsy ho tao amin'ny fahaketrahana tanteraka ve za? Satria ny fahafatesana koa tamin'izay mbola tsisy solution ve zany ilazako an'izay? Tsisy. Tsy nafantatra izy. Mety hoe nafantatra izy fa mignoreny le izy. Tsy tadidiny satria raha amin'le toe-javatra ohatran'ireny feno ny fo dia avy eo niova tampoka. Satria nanino? Niseho taminy i Jesosy. Dia Jesosy nanomba ny fomba fijerin'i Maria. Nilaza teny izy hoe aza mbola mikasika aloha fandana lazao amin'ireo mpianatra fa velona andeha hankatra amin'ny raiko sy ny rainareo aho izy. Dia avy eo niseho tamin'ny mpianatra izy avy eo. Eo amin'ny 5:70 mantsiny le hoe hoy Jesosy taminy aza manendry aho fa mbola tsy niakatra tany amin'ny ray aho fa mandehana makany amin'ny rahalahiko ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho ary ho any amin'Andriamanitro sy Andriamanitrareo. Dia tonga Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahita ny Tompo aho sady izany teny izany no lazainy taminy. Ny momba ny Maria raha hijery lafy ny ara-panahy kokoa isika dia raha mijery tsika eo amin'ny Luka 9:9 dia hitantsika eo ny tsipiriany amin'ny tantaran'ny Maria. Maria io dia avy ao amina fiainana feno alahelo, tahotra sy faharatsiana koa ary. Fa rehefa niona tamin'i Jesosy izy dia fitiavana no hitany. Ary ny zavatra tena mahafaly amin'ny Maria dia voavela ny elony. Izay ny zavatra nitenen'i Jesosy voavela ny eloko Maria dia ataovy eo aminao ary ny toerana. Raha ohatra raha hoe misy olona anankiray tena tianao, raha tao anaty fahasarotany ianao navotany olona io, tao anaty aratsiany ianao natorony ny hevitra, tena hoe akaiky anao izy ary ianao tonga lavitra teo amin'ny fiainana anisan'ny olona io nanampy anao dia tampoka teo ianao na rehefa maty izy. Tsy ianao narary izy, tsy nanao ratsy izy ary fahafatesany ratsy fa nisy namonony izy tary. Tampoka teo ianao na ianao izay ahoana ny fihetseponao fa zay no nahazo amin'ny Maria eto. Dia marary ka, tena marary zay zavatra. Nandevy Maria dia Maria mifarany teo dia ianao koa zao andevina dia ianao mifarany teo amin'ilay fasana satria tsaroanao daholo ny zavatra rehetrarehetra nataony olona io anao. Dia nilahady ianao zany mba handeha kely ho any amin'ilay fasana mba hijery na dia tsy mino ary ianao hoe ny tany maty. Saika andeha hanositra. Dia tonga tany ianao mahita na ataoko hoe tsy nakany ianao fa naheno ianao tamin'ny olona akaiky manodidina ny fasana hoe vaky ilay fasana. Inona ny fihetseponao? Ilay olona nanampy anao io koa fa mbola nisy naninona ny fatany nangalatra. Dia tonga any ianao zany zao dia tena hitanao porofo fa naninona ilay izy fa tsy teo. Tsy teo intsony. Manahoana raha teo amin'ny toeran'ny Maria isika nahita an'ilay fasana foana fa izay no zavatra hitany. Dia ny zavatra azo tsoahana ao anatin'izay dia zao hoe i Jesosy nanafaka amin'ny Maria tao anaty faharatsiana sy aiziny fahotana. Efa maty izy. Azontsika atao hoe 2 andro tao 2 andro ny sabata ihany manko. Mety hoe
efa mba tonitony Maria ve tsy fantatra fa eto indray izany zao mahita fasana foana manahoana ny alahelon'ny Maria fa tena mafy izany alahelony izany. Taorianan'izay nisy olona niantso ny anarany tamin'ny feo malefaka. Efa tao anatin'ilay fasana. Lazay tsy mbola niantso ny anarany aloha fa nisy niteny taminy hoe nahoana ianao no mitomany satria mitomany izy. De ozy le olona hoe ahoana ozy izy le olona. Eo amin'ny 9:17 mantsy zay hoe aroa izy taminy raha vehivavy nahoana ianao no mitomany. De ahoana ozy Hoy Maria izy taminy satria nalain'olona ny tompo ka tsy fantako izay nametrahany azy. De rehefa nilazan'izany izy ozy de nitodika ka nahita an'i Jesosy nitsangana teo nefa tsy fantany hoe Jesosy. Fa lazainy ho izy indray ary Jesosy teo. Lazainy fa mpiandry fasana. Dia zay le izy fa ahoana ny nono hoe Jesosy le izy. Rehefa nanonona azy tamin'ny anarany. Zay mihitsy le izy. Niteboka manaraka de rehefa avy nanonona ny anarany Jesosy de fantany hoe Jesosy. De ianao zany zao raha ohatra teo amin'ilay toeran'ny Maria de inona no nataonao raha hoe le olona nanampy anao velona tao amin'ilay fasana. Tsy tonga de ny amihana na ohatr'izany na mety koa hoe natahotra fa Maria amin'ilay fitiavany an' Jesosy sy ilay pirofo nomeny Jesosy amin'ilay fanononana ny anarany de maika izy hikasika an' Jesosy de niteny Jesosy hoe azakasihana aloha fa mbola ho any amin'ny raiko fa andana teneny ny mpianatra. Misy lesona tsara be tsoahana ao anatin'izay hoe nanino ny Jesosy no nandany andro. Aleo ataoko hoe nandany andro mihitsy ny resaka tamin'ny Maria fa nga tsy azo no resahana niaraka tary amin'ny trano niaraka tamin'ny mpianatra zay. Fa io Jesosy io de tena mijery ny tsirairay avy amintsika. Akaiky fa tsy lavitra. Fa isika matetika no tsy no le alahelo de takony. Zay takony ranomaso. Zay moa le voalazany Jaona Tsy fantany Jesosy. Zay mihitsy. Tsy fantatritsika Jesosy fa takony le zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika. Isika. De izay ny lesona ray lehibe tsoahana ao anatin'io tantaran'ny Maria io. De inona moa ny dikan'le hoe Jesosy mijery atsika tsirairay avy fahasoavana anie zany. Maria ne tsy mendrika fa mpanota. Fa mpanota koa izy nahatsapa fanafana izay le fahasoavana. Isika io isan'andro de miaraka amintsika io fahasoavana io. Fa isika no tsy mahita azy. Fa mijery be nalasoa le hoe ay Jesosy kay zany tena mijery ny antsipiriany. Satria raha teto zany zao izy raha nitsangana de tokony tonga de niakatra ho any an-danitra. De rehefa nahita hoe misy fanahy anankiray eo mila ny fanampiana mila fanohanana aminy de mbola tsy tonga de niakatra ho any amin'ray aloha izy fa ohatry hoe aleo aloha zany réconforteko kely aloha Maria zay vao miakatra. Ohatrany hoe raha olona maika zany hoe za efa maika andeha hamonjy fotoana de eto misy olona mpanina olona fantatro zao io olona namanao de lasa fosiny anao fa hoe manaraka izy tenenao hoe nona hitako tary. Fa raha Jesosy zany zao teo amin'izay toerana zay de paneny mihitsy aloha le izy na de maika azy izy. Zay de tena fitiavana zany ho antsika ny atokantrano koa ohatran'izay io Jesosy tsika io. Zava-dehibe zany zay lafin'izay hoe mijery ny antsipiriany amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Manohy an'izay isika ao anatin'izay le hoe fitsanganana amin'ny maty. Satria miresaka zany tsika satria bazin'ny fivavahana kristianina zany izy ity raha tena dinihana. Mety manao ahoana inona mitondra inona ho antsika, mitondra inona ho an'ny fivavahana kristianina ity fitsanganan Jesosy tamin'ny maty ity. Mety misy zavatra manokana entiny ve zany ho an'ny fivavahana kristianina, mety misy zavatra manokana entiny ve zany ho anahy, mety misy zavatra manokana entiny ve zany ho anao. Sa hoe Jesosy nitsangana tany de inona moa zany ohatrany hoe miaina foana na nitsangana izy na tsy nitsangana. Eo amin'izay indrindra de mila mahay manatsoaka lesona isika. Raha mijery ny asa soratra tao amin'ny boky Talmody zao de laza ry zareo fa nitsangana Jesosy. Laza kory zareo fa foana le fasana. De ny fandraisan'izay tamin'ireo kristianina voalohany de ny mpianatra zany
tao alohan'ny nahafatesan'i Jesosy a natahotra ry zareo. Natahotra ry zareo a hitory ny filazantsara, hitory izany fahasoavana izany. Kanefa rehefa fantatra ry zareo fa nitsangany Jesosy a dia lasa nanana fahasahiana amin'izay a ireto mpianatra ireto. Jereo amin'izany le fiovana goavana taorianan'ilay fitsanganana. taorianan'ny fitsanganana. Dia mbola manohy ihany moa izany le asa soratra ny boky tamin'izany fa hoe maty ozy izy dia ankalazain'ry zareo ny fitsanganana. Dia ilay lehilahy fatsihana teo amin'ny hazo fijaliana io izy a lazainy zareo fa tsy mety maty na hoe immortel. Dia izy zavatra izay ozy izy naparitaka ry zareo a erak'izao tontolo izao. Amin'ny maha-kristianina antsika tokony hizara izany, fanantenana izany isika, fa azontsika resena ihany koa ny fahafatesana. Fa mila manana an' Jesosy isika ho tompo sy mpamonjy antsika. Ny zavatra tsaroko amin'izay satria efa somary hitako ihany izay asa soratra izay hoe naparitaka le lainga. Naparitaka Nafa finanerana ny zao tontolo izao dia azo raisina amin'le hoe raha misy lainga avy aparitaka ao any amin'izao tontolo izao dia tena hoe voaray am-po be satria be dia be ny olona mandray am-po an'le toe-javatra. Dia ohatrany hoe zavatra satria maheno anao amin'ny tantaran'izany zany dia ohatrany hoe raha ho anahy aloha izany izao dia za hoe zany dia hisainvestir any amin'ny lainga. Tena to dia ny fiainako rehetrarehetra mihitsy na ny haiko ary ve zany dia atakaloko lainga. Tsisy manan-karama nefa. Tsisy anao an'izany mihitsy. Tsy lôjika zany le izy amiko. Ia. Ireto mpanoratra tamin'izany reto a tsy mino an'i Kristy kanefa ry zareo nanoratra. Nanoratra ny momba azy. Momba azy. Io zany tokony ho tonga saina isika. Ia. Za moa zany tia mandray ohatra. Misy ohatra kely ho ataoko ty. Raha misy zanaka anankiray, zanaky dada. Dia izy io a zatra ampiny dada foana eo amin'ny fiainany. Na fianarana io, na maka azy any am-pianarana, manatitra azy any am-pianarana. Dia dada nefa tsy maintsy andeha hanao mission eto. Any ivelany mihitsy. Dia lasy dada. Dia zavatra misy somary maninona izy. Malahelo izy a dia misy habitude na hoe fahazarana miova eo amin'ny fiainany. Dada tsy tonga intsony manatitra azy, tsy eo intsony manatitra azy. Dada tsy tonga intsony maka anazy any am-pianarana. Dada tsy manampy anazy intsony amin'ny resaka fianarana ao an-trano. Dia inona zavatra miseho? Misy alahelo ao anatiny. Misy zavatra miova ao. Lay niankinana no maninona eto? Miseho lasa. Dia vita misy ao any dada. Dia sady nampananteny dada hoe dada rehefa miverina dia maninona? Mitondra inona izy? Mitondra ohatra hoe kilalao na sakafo, sakafo tiany. Dia maninona izy rehefa akaiky dada? Mientanentana izy. Na hoe mety tsy ampafantatra dada, fa niteny fotsiny alohan'ny haingana hoe hitondra an'izay. Fa tonga tamiko dada, manahoana le izy? Manahoana amin'ilay zaza le izy? Mampientana, mampisy fanantenana. Mampisy hafaliana ao anatiny ary mety hampisy fanantenana indray ara fa i dada kay tsy andao anazy zany fa lasa kely fotsiny izy nanao mission a. Dia io izy fa tonga, dia io izy fa manampy anahy indray. Azontsika le izy. Dia ohatr'izay mihitsy na dia hoe tsy fahafatesana ary ilay ohatra noraisiko fa ohatr'izay mihitsy io toe-javatra niseho teo amin'ny mpianatra sy Maria ary ny fahafatesan'i Jesosy io a. Maty tena niankina be tamin'i Jesosy zareo. Fony teo Jesosy, maty Jesosy anefa dia mbola tsy hita koa le faty tamin'izy nahita anazy. Zao a fantany fa nitsangan'i Jesosy. Inona no entin'ny fitsanganan'i Jesosy a ho an'izy ireo? Indraindray manko a ataon'ny fiangonana ho fotom-pinoana fotsiny ny fitsanganan'i Jesosy. Ny zavatra misy anefa raha nidinika teto isika
dia tena fototry ny fivavahana kristianina mihitsy ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty. Ary raha tena raisitsika ho fototry ny fivavahana kristianina ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty dia tokony hitondra inona ho antsika zany le izy? Fanantenana ho antsika. Ny bokin'ny Romanina moa manamafy maro mihitsy ny toko sy andininy ao manamafy ny hoe tokony ho fanantenana ho antsika ny fitsanganan' Jesosy. Eritrereto hoe Paoly apôstôly nanoratra ny boky ary nanana an'izany fanantenana izany izy. Maika fa ireo mpianatra teo aloha, maika koa fa isika aty aoriana. Ohatra hoe ny Romanina toko 4:5 zao dia manamafy fa raha nampiraisina tamin'ny fahafatesana tahaka ny azy isika dia ho tafaray aminy koa amin'ny fitsanganana tahaka azy. Raha misy zany havantsika maty ka hitantsika hoe maty ao amin'ny tompo izy dia tokony haninona tsika? Anana fanantenana. Fa ninona izy? Fa mitovy amin'ny hafatesan'ny tompo dia mitovy amin'inona ihany koa? Amin'ilay fitsanganana. Le izy anefa tsy limité amina resaka hoe fahafatesana fa mitondra zavatra be da be ho antsika. Ohatra fotsiny le ndraisitsika tamin'ny Maria teo hoe mijery antsika manokana io Andriamanitra io. Zany lesona tsoahana ao anatin'ny fahafatesan'ny Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty ary ihany koa hoe fahasoavana. Fahasoavana. Zava-dehibe tokoa izay fanamariana izay hoe mitondra fanantenana ho antsika. Tena mitondra fandresena mihitsy zany. Raha jerevantsika misy manko mieritreritra hoe le hazo fijaliana no fandresena. Fa nefa ny raha jerentsika ihany koa zany eto tena hoe ny fitsanganana amin'ny maty no fanamarinana izay fandresena. Fanamarinana n'le fandresena efa hazo teo amin'ny hazo fijaliana. Fanantenana ho fanantenana ho anao ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Zava-dehibe tokoa nandiniantsika an'izay lesona izay andeha ho aravintsika amin'izareo any tokantrano any ny afatra izay noresahantsika tamin'ity maraina ity. Inona no azo ambara na loso inona no azo ambara Jesia mialohan'ny amin'ny tenantsika tanteraka izao fandiniana izao. Manome teny mahafinaritra, manome teny fikasana ao antsika i Jesosy. Teo ambonin'ny fasan'i Josefa no nilazany ity fanambarana ity izay manao hoe izao no fananganana ny maty sy fiainana. Tsy mbola nisy olona nanolotra antsika teny ohatr'izany. Raha tsy i Jesosy izay tonga olombelona tahaka antsika kanefa izy Andriamanitra dia ho antsika raha mandalo izany fahoriana izany isika efa nanome fanantenana ho antsika Jesosy. Amen. Fa izy efa nandresy izay fahafatesana izay ary ao aminy no misy ny fitsanganana. Jaona toko 1:5 no misy an'ilay teny teo manao hoe izao no fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino na dia maty aza dia ho velona indray. Tsy mifanalavitra amin'izay fa tsy miala amin'ilay bokin'ny Romanina teo amin'ny toko 9:12 dia misy teny manao toy izao hoe ary raha ny fanahiny izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Teny fikasana manao ahoana re zany? Fa ilay fanahy izay tao amin'i Jesosy nanangana azy ary niaraka tamin'ny foana. Le izy tsy izay ny teneniko teo aloha hoe tsy limité amin'ny fitsanganany fotsiny fa le niaraka tamin'ny mihitsy ilay nitondra anazy ho mpandresy no afaka mitoetra ao anatintsika. Raha handalo fahafatesana dia hanangana antsika. Raha tsy handalo dia hiaraka amintsika foana. Amen. Izany fanahy izany. Izany no teny fikasana ao ambadik'ilay fahafatesana sy fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ka ny hamarana koa azy angambany dia izao hoe maherezy tsika tsirairay avy fa hitan'i Jesosy ny fijaliantsika dia miahantsika amin'ny atsipiriany izy. Ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia manome antsika hery andresena ny fahotana
fa tsy hoe tahotry ny fahafatesana. Ary hitatsika androany fa misy pirofo maro fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy izay mpamonjytsika. Raha fitinina izay rehetra voalaza dia izao hoe mety mandalo fahoriana ianao amin'izao fotoana izao. Mety misy olona akaiky anao, mety misy olona nanao tsara, mety misy olona nianteheranao mihitsy teo amin'ny fiainana. Fa maty nandalo izany fahafatesana izany. Ary ny zavatra misy matetika dia eritreretina ho faran'ny fiainana mihitsy iny fahafatesana. Fa androany dia nianatra isika hoe Jesosy ilay nitsangana tamin'ny maty dia fanantenanao aho, fanantenanao anao. Ka raha nisy izay hoe famoizam-po izay, mety namoiavana akaiky, mety ianao mihitsy no faty, mety zany no faty. Fa izay fanantenan'ny fitsanganan'i Jesosy izay dia antoka ho anahy, antoka ho anao. Ary mino fa isika tsirairay avy ireo izay mandalo izany fotoan-tsarotra izany dia ampahereziny manokana tahaka ny Maria. Mety manana ny lasanao anie ianao, mety manana ny fahalemenao manokana anie ianao, fa tadidio ilay afatra teo hoe Jesosy na dia maika azy izy dia mijery ny fanahy tsirairay avy. Ka na ao anatin'ny fanahoriana azy ianao ankehitriny dia ataovy aso antoka fa eo Jesosy. Tandremy fotsiny anefa fa araka indresana teo hoe noho ny haben'ny fahoriana io indraindray, noho ny haben'ny ranomaso dia mety tsy fantatsika izy, mety filoha eo amin'ny masontsika izy. Fa tia ampahery anao hoe eo mandrakariva Jesosy. Ary arak'ilay nitenenina teo hoe izao ny fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino aho na dia maty aza dia ho velona indray. Atao fanantenana ho anao fa velona Jesosy. Ka tahaka an'ilay mpianatra izay na dia tao anatin'ny famoizam-po aza dia niverina mihitsy niredareda indray izany etaeta sy fanantenana izay. Ka manomboka androany taoriana ity fandaharana ity, taoriana nandrenesanao indray izany tenin'Andriamanitra izany dia mba hifoha ao anatinao ny fanantenana fa velona Jesosy. Izay indray no mamarana ny fandaharantsika androany. Mametraka ny veloma mandram-piaonao anao ny tokantrano any ary azadino ny fotoanantsika amin'ny heriny toy izao indray izay iarahantsika ao anatin'ny fandaharana inverse, fandaharana izay andiniantsika ireo lohahevi-dehibe ao amin'ny soratra masina mifandraika amiko sy aminao tanora izay manaraka tsy tapaka izao fandaharana izao. Mba famaranantsika nyity fotoana ity androany dia andeha hametraka vavaka ho anao izay avy eto amin'ny fandaharana, vavaka ampiraisantsika avy amin'ny alalana izany afatra avy amin'ny ten'Andriamanitra izany. Iaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra, rena izay ny an-danitro misaotra anao indray izahay. Noho ny namelaranao teto anoloana indray izany fahamarinana lehibe avy ao amin'ny teninao izany. Fa ny fitsangananao tamin'ny maty dia pirofo mitohaka amin'ny tenda fa nandresy ianao, nandresy ny fivavahana kristianina, eny nandresy izay mino izany fitsangananao izany. Ankehitriny Jehovah dia mivavaka izahay. Ho an'ireo rehetra izay any an-tokantrano any, hitanao ny fahoriana izay mianjaty, hitanao ny tebiteby, hitanao ny adi-tsaina, hitanao ny fanantenana izay very, kasio ny fo tsirairay avy satria efa teninao izany ary ankehitriny dia mametraka ny fiainana eo avy ampilatananao izay mba hanana ny fanantenana fa na dia handalo fahafatesana aza mety ho izahay mihitsy dia ino sy atoky fa hitsangana tahaka ny hitsangananao. Dia izany indray no vavaka tonomiko sy angatahako teny amin'ny anaran'i Jesosy irery any. Amen.